Lisons dans le psaume 91. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionçon et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Yargantaka Fanantic, Faizani Tanzil, Namno, Bayarono, Elamzeri Chaliano, Yen, Antana Nuito Jamjuano, Fanjo, Utaftu Namfatu, Toncho, Lina Masiga Sampipera Ujavno, Luna Talura Saminajana no Huitsaino, Sachizo, Nunirakita Ftiavan, Yamujazo, Ananja Chazwanya Yavo, Sachina Lala Nimaraquis, Yanswais, Yamalazo, Wewamyo, Rauris, Amutsian Mevunachazo, Ufkisak Faira Vernis, Arasequas and Famze. Antsika izao fotoana izao dia hiaraka hivavaka isika hanandratra ny fo amam-panahintsika amin'Andriamanitra ka manasa anao hitodika aminy ao am-po tanteraka hiaraka hivavaka isika. Eny Andriamanitra rainay eo, tianay ianao, te hamonjy anay ianao ary te hanafaka anay amin'ny zavatra rehetra. Tonga eto izay ankehitriny mananteny anao, te hanandratra anao avy dia avo ary te hihira ho anao, te hidera anao. Eny Andriamanitra raiso izahay ary aokany ny hira, aoka ny teny, aoka ny zavatra rehetra kasainay atao eto dia hanomezana voninahitra anao. Ary ianao dia hitsidika anay tsirairay avy any tokantrano ary hanome anay fahasoavana izay efa nomanina ho anay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Fanomezantsika tsirairay avy tonga soa eto amin'izao fotoana ifanomezantsika amin'ny sabata maraina izao. Amin'ity amin'ity dia hiavaka kely ny fomba izay iarahantsika mivavaka kanefa izany dia tsy anafoana mihitsy izay efa fomba nahazatra antsika ka manasa antsika tsirairay avy fa hisatra mahafinaritra be iarahantsika androany. Amboary Jesosy izay indray no hira horenesitsika amin'ity amin'ity ny laharana fa 7:100 no andeha hiraintsika miaraka manasa anao. Oh
Je suis tranquille
Bonjour, maintenant j'invite tous les enfants à bien écouter et bien être attentifs à l'histoire que nous allons regarder. Sauvé de la mort parce qu'un autre a donné sa vie pour lui. Deux frères prirent chacun des directions différentes dans leur vie. L'aîné fut un jeune homme avide de toutes les choses de ce monde et il prit rapidement une mauvaise direction. Par contre, son frère reçut l'évangile dans une réunion publique alors qu'il était encore enfant. Il servit le Seigneur Jésus avec joie et détermination. Un jour, le frère aîné buvait dans un bar avec l'un de ses amis et comme il buvait beaucoup, ils ont commencé à se disputer. Le garçon a sauté sur son ami et a commencé à lui donner des coups de couteau. Après quelque temps, il s'est rendu compte que son ami ne respirait plus. Il était déjà mort. Le garçon a décidé de s'enfuir avec sa chemise couverte de sang. Ceux qui avaient regardé le combat ont commencé à courir après lui. Le frère aîné a couru dans la maison de son petit frère, a frappé et a dit « Est-ce que tu peux me cacher, s'il te plaît? J'ai tué une personne et les gens me poursuivent. » Le frère a répondu « Mais où vais-je te cacher dans mon studio? Il n'y a qu'une seule pièce. » Le frère aîné a répondu « Il n'y a pas de temps à perdre. Pense à n'importe quoi où tu peux me cacher. » Après un moment de réflexion, son frère lui propose « Donne-moi ta chemise et prends la mienne. Mais surtout, n'oublie pas de garder ma chemise toujours propre, loin des folies de ce monde. » Ils ont échangé leurs chemises. Puis, dès que le chrétien est sorti et qu'il a ouvert la porte, les gens ont commencé à le frapper et il a été gravement blessé, de sorte qu'il a été emmené au poste de police. Du poste de police, l'affaire a été portée devant le tribunal et l'homme a été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort. Le vrai meurtrier était en sécurité à la maison, mais il se sentait tellement coupable, si bien qu'au bout de 2 jours, il a couru à la cour et a dit « Pouvez-vous, s'il vous plaît, libérer mon frère innocent? Je suis le vrai meurtrier. » Le juge a répondu « Malheureusement, il est trop tard. Sachez que ton frère a déjà été pendu. » Puis, il est allé à la police où l'homme avait été pendu et là, il l'a trouvé mort. Il s'agenouilla, pleura et se dit « Mon petit frère a payé mon crime, il est mort à ma place. » Et il se souvint de la dernière parole de son frère, mort pour lui. Mais surtout, n'oublie pas de garder ma chemise toujours propre, loin des folies de ce monde. C'est ainsi que le vrai meurtrier s'est repenti et il est devenu chrétien. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Jésus est mort pour les crimes qu'il n'a pas commis sur la croix du calvaire. Il est mort pour chacun de nous. C'est pourquoi nous devons toujours être reconnaissants pour ce que Jésus a fait pour nous. Et pour toi, l'as-tu accepté comme ton Sauveur et ton Seigneur? Une simple prière peut changer ta vie si tu l'as fait de tout ton cœur avec sincérité. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour moi, en payant pour mes péchés et en me donnant une vie nouvelle avec toi. Viens changer ma vie, je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur, car tu m'as tellement aimé que tu as donné ta vie pour moi alors que je ne méritais rien. Merci Seigneur Jésus, change ma vie. Amen. Je vous remercie les enfants d'avoir bien écouté l'histoire et je vous souhaite un bon sabbat. Ufany manana ny fotoam-pampanahitsika indray miafatra amin'Andriamanitra izay hoentiny avy amin'ny alalan'ny mpanompony dia andeha ho asainay ianao hiaraka hira aminay amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe ny teninao rehetra ity. Say
faly miarabantsika rehetra tonga eto amin'ity toerana ity indray somary miova kely ny fandaharantsika satria tsy afaka miaraka ohatra ny mahazatra nefa tsara Andriamanitra tiantsika izy ary tiantsika hitodika amin'ny mandrakariva n'aiza ny toerana misy atsika na sany amin'ny tokantrano tsirairay avy ara dia afaka tsika ray fo ray saina ray fanahy mitodika amin'Andriamanitra dia mahatoky tsika fa eto miaraka amintsika izy ao amin'ny tokantrano tsirairay avy miaraka amintsika izy ary mandray atsika zava-dehibe ny tiany zaraina atsika androany ary tiako raisina ho fampaherezana ho atsika amin'izao fotoana sarotra zao nefa koa amin'ny fotoana izay iainantsika miaraka amin'Andriamanitra mandrakariva dia ny famelan-keloka zany. Inona moa no atao hoe mamela? Inona no atao hoe fahotana? Ary iza ny mamela heloka? Ary ny farany indrindra izay tenenitsika dia hoe inona no ataoko mba ho voavela ny heloko? Mety hoe tsy ho vitantsika tanteraka androany izy fa ny tampany voalohany ataontsika dia ny hoe famelan-keloka. Iza no mamela heloka? Ka amin'izany dia misy zavatra kely tiako zaraina vetivetika. Moa ve ianao manana entana mavesatra? Moa ve ianao sahirana? Moa ve ianao misy ratra-po tany lavitra tany ka mahatonga anao hoe ahoana no ataoko? Manana disadisa amina olona ve ianao? Na manana fahotana mavesatra izay tsy afaka mihitsy ka mahatonga anao ho vesatra izay feno ny fahavesarana izay fahotana izay ao am-po na aty amin'ny vatana koa ary. Dia misy teny tsara tian'Andriamanitra ny zaraina anao androany misy famelan-keloka ho anao koa. Tiako zaraina dia zao misy ny famelana fa inona moa no atao hoe mamela, pardonner? Raha jerentsika ilay izy ao amin'ny Baiboly dia misy teny raha kely indrindra anankifolo milaza n'izy ity hoe mamela, na amin'ny teny Hebreo zany na amin'ny teny Grika. Ny teny voalohany indrindra aloha dia ny hoe mamela, voavela. Ny teny faharoa dia ny hoe mandrakotra, manafina, couvrir, cacher. Dia aorianan'izay misy koa ny hoe mandrakotra na manototra goudron. Somary hafahafa ihany ilay izy, ohatran'ny hoe misy lavaka eo zany dia totofana. Dia misy koa ny anankiray hoe manatsoaka zavatra ratsy, purger, expier. Misy koa zavatra hafa mihitsy manao hoe manadio, manafaka tsy ho diso intsony, manafaka amin'ny fanagejana. Misy koa ny hoe manafaka amin'ny fanamelohana, na dika teny hoe purifier, libérer de toute culpabilité, déclarer innocent, être libre de toute obligation. Misy anankiray koa tena hafa mihitsy indray izay adika ihany koa hoe mamela ao amin'ny Baiboly dia zao hoe manaingy, mitondra lavitra, manary lavitra, lever, transporter, écarter, faire disparaître, cesser. Dia misy anankiray koa manao hoe manasitrana, mamerina amin'ny laoniny, guérir, assainir, rétablir. Dia misy anankiray koa tena hafa mihitsy hoe mamela trosa, remettre une dette. Dia misy anankiray koa manao hoe mamindra fo, être miséricordieux. Dia ny farany dia ny hoe manome maimaim-poana amin'ny fitiavana, donner gracieusement, donner librement. Zany rehetrarehetra zany midika daholo hoe pardonner ao anatin'ny Baiboly. Fa inona moa zany hoe no avela? Dia ny hoe sika hoe fahotana na hoe péché zany. Fa misy dikany maromaro koa io péché io anatin'ny Baiboly dia zao hoe ny voalohany indrindra dia hoe fanaovan-dratsy, fahazaran-dratsy, manao zavatra tsy mety. Fa misy anankiray koa manao hoe diso tarigetra na hoe manquer le but, rater le cible. Dia ny anankiray farana izay mety hoe
mahagaga anao angamba dia ny hoe trosa izay tsara tokony nataoko nefa tsy nataoko trosa ananako. Rehefa mivavaka ny mpianatra nampianarin' Jesosy manao hoe avelao ny fahotako tahako ny namelako izay rehetra nanota tamiko, dia amin'ny dikateny original izy dia lazainy hoe avelao ny trosako ohatra ny namelako izay olona rehetra nanatrosa tamiko. Izany hoe misy zavatra tokony nataoko tsara zany nefa tsy nataoko le izy dia ohatrany hoe trosa amiko. Fanontaniana fahatelo apetraka amintsika ny hoe iza no mamela heloka. Le teny vononteneniko teo dia ohatrany hoe za zany mamela olona na olona mamela anahako dia misy koa Andriamanitra mamela anahy. Le tapany anankiray le hoe fifamelan-keloka hojiniantsika amin'ny manaraka, fa tiako zaraina amintsika androany dia ny hoe Andriamanitra aloha mamela heloka. Ka misy teny maromaro reto jerentsika ao anaty Baiboly. Fa zao ny amin'ny testamenta taloha rehetra dia mibaribary mihitsy fa olona anankiray ihany no mamela heloka. Ka misy teny maromaro reto tiana vakiana amintsika. Ka ihainoantsika tsirairay avy le izy dia samy manaraka. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany ny sisa amin'ny lovany. Tsy mitana ny fahatezerana ho mandrakizay izy fa tia famindram-po. Amindra fo amintsika indray izy ka anitsakitsaka ny fahotantsika. Eny, ary ny ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Mbola inoantsika ihany ao amin'ny mpanao salama. Eny, aoka hisaotra ny tompo aho ka tsy hisy ho adinoko ny iso nataony, fa izy no namela ny heloko rehetra ary ny manasitrana ny aretiko rehetra. Jeremia 3:3-4. Ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny rahalahy avy intsony izy hoe mahalala an Jehova, fa samy alala ay avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Hoy Jehova, fa avelako ny elony ary tsy tsarovako intsony ny fahotany. Amin'ny Jeremia 3:3. Ary hodioviko afaka amin'ny elony rehetra izy izay nanontany tamiko, ka avelako ny elony rehetra izay nanontany sy niodinany tamiko. Ireo teny rehetrarehetra ireo dia miteny amintsika daholo hoe Jehova no mamela heloka. Ao amin'ny testamenta taloha dia Jehova irery no mamela heloka. Izy no afaka manafaka ny fahotantsika. Izy no manafaka ny fahotan'ny olombelona. Raha ohatra ka tiana zany izay mijerentsika teo izay dia zao Jehova no mamela heloka, Andriamanitra no mamela heloka. Ary ny heloka dia mety hoe izay zavatra ratsy natao na fanaovan-dratsy ataontsika, na ny zavatra tsara izay neritreretina hoe natao, tokony natao nefa tsy natao, na koa ny hoe misy zavatra nikendrena nefa tsy tratra. Dia zao koa ny zavatra tsara be hita teo dia zao hoe misy fomba maro dia maro nataon'Andriamanitra mba hanafahana ny fahotantsika rehetrarehetra. Raha ohatra le izy ka ohatrany hoe lavaka dia Andriamanitra nanototra an'izay. Raha ohatra le izy ka ratsy tsy tiana ho hita dia nafeniny. Raha ohatra le izy ka mavesatra na tsy tiana hipetraka eo dia niraisiny dia nentin'ny lavitra. Raha ohatra le izy ka maloto dia nidiovony tanteraka ho afaka. Raha ohatra le izy ka aretiny dia nisitraniny. Raha ohatra le izy ka zavatra tsy mety dia namindra fo izy. Raha ohatra le izy ka zavatra hoe tsy ananana dia nomeny maimaim-poana. Misy fomba isan-karazany nataon'Andriamanitra mba hanafahana antsika, mba ho afaka tanteraka ny fahotana. Ary misy teny manao hoe avelany ozy izy ny elony ary tsy ho tsarovany intsony. Ary misy koa miteny manao hoe tena tia tokoa Jehova Andriamanitra mamela heloka averiny indroa mihitsy.
mamela heloka izy ary tena mamela heloka tokoa. Misy sary an-tsaina kely tiako zaraina amintsika anazavana an'ity le hoe fahotana ity zany. Dia fahotana dia ohatry ny heta mavesatra, mavesatra dia mavesatra tokoa. Dia indraindray io fahotana io a babetsika dia entina eny, dia naiza mandeha na mipetraka ao an-trano na misakafo na matory dia entina eny foana ilay izy ary tsy avela mihitsy, tsy avela. Dia rehefa matazana antsika Andriamanitra dia ry zanako, maninona ianao a no mivesatra n'iny entana iny fa avelao amiko. Eto ty ozy izy raisiko a dia hoentiko lavitra dia ho ariako any amin'ny ranomasina lalina, na ozy izy hoe eto ty a dia ho alefako. Ary tsy hoeko io satria mendrika ianao fa tsy tiako ianao a hivesatra etan'afa satria tiako ianao. Dia nefitsika tsy tonga saina indraindray fa hoe tsy maninona zakako, tsy maninona fa anahy io zavy anary anazy, ny fiainako rehetrarehetra io. Fa Andriamanitra miantso antsika manao hoe avelao amiko. Dia magaga dia zao, rehefa avela ilay eta mavesatra ka sokafana tsirairay, sokafana ilay ao anatin'ilay avina zany dia misy ao anatintsika eo, dia magaga fa misy zavatra be dia be ao. Indraindray tsy ilaina akory, ohatra hoe lainga taloha natao, ohatra hoe ny fitaka, na ohatra koa hoe zavatra ilay tena ratsy nataon'ilay olona tamiko dia mavesatra be ilay izy. Ny farany angamba dia ty anankiray ity, ohatran'ny hoe ngeza be ilay izy dia mieritreritsika hoe tena tia zany ilay fahotana ratsy indrindra, tia tokoa ilay fahotana ratsy indrindra, fa mieritreritra angamba hoe satria namono olona na misy zavatra tena ratsy be nataoko mihitsy tsy afa-piseho masoandro akory, dia izay mahatonga an'ilay izy hoe ngeza be. Fa tia ny fandrika indrindra satria fahotana kely be dia be izay eritreretintsika hoe kely, fa eo anatrehan'Andriamanitra tsisy fahotana kely na fahotana lehibe. Ka eritreretinao hoe kely fa tsy angatahana famelana mihitsy dia lasa mitambatra ilay izy, lasa ohatra ny beton, dia lasa mavesatra be. Dia ireny a no mijanona ao amintsika. Dia eritrereto hoe izany no mitoetra ao amin'ny fiainana ka mahatonga ny fiainantsika hoe voageja. Sitrak'Andriamanitra dia hafahana izay, sitrak'Andriamanitra dia tsoahana izay. Fa ny zavatra angatahany amintsika dia miaiky. Izao no teny eo amin'ny Jaona voalohany, toko voalohany 9:9 dia miteny toy izao: raha hoy isika tsy manana ota dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mahatoky sy marina Andriamanitra ary manafaka antsika. Manasa antsika androany aiky fa mila famelana, iaiky fa mpanota, ary andray ny famelan-keloka izay efa napetraka Andriamanitra, andray ny famonjena izay efa nomen'Andriamanitra. Efa vita ny teo amin'ny hazo fijaliana, fa miandro antsika fotsiny izy hoe manaiky ve ianao anaka, handray ny famelan-keloka. Raiso ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Amen.
Tsonto malalo indray tokoa ny fitiavanao anay ka nandeha mpanota zay izahay dia indro fa natolotra ao ny ainao mba ho faty amonjenanay sotra Jesosy nohony amin'izany fitiavanao zany ankehitriny dia aoka ny ranao no anjaka ka hanadio ny fahotanay dia mino mivavaka Jesosy io fatonona izany ny amin'ny anarana hoe amen. Amaranana ny fotoanantsika androany a dia handray ny tsodrano avy amin'Andriamanitra raintsika dia mivaky eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany a ny 5 manao toy izao: ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoy amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany, ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotana tamin'ny rany sady efa nanaontsika fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy aneny voninahitra maritra mandrakizay. Amen. Mandeha any amin'ny fiadanana.